bideka avy eny ambositra hanome voninahitra sy raza ary vavaka miaraka amintsika amin'izao fankalazana ny fihetsem-poly eto amin'ny collège Saint Gabriel izao. Saotra betsaka mampera ary dia miaraso antsika mianakavy amin'ity androany ity. Tsy hanao kavalava ankoatran'izay aho satria mbola misy ny fotoana anaovana an'izany fa zay teny fandraisana sy fanomboana zay Yeah.
taranak'Israely rehetra. Maromaro fa iny Jesosy novatsihinareo tamin'ny havifijaliana iny no nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy. Voatsindrony izany teny izany ny fony olona ka hoy izy tamin'ny Pierre sy ireo apôstôly nama, inona ary rahalahy no ataonay? Dia hoy Pierre tamin'izy ireo, mibebaa ary aoka samy hatao batemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo ny famelana. Ny fahotanareo dia handray ny fanahy masina homenanareo satria ho anareo no nanaovana ny fampanantenana sy ho an'ny zanakareo ary ho an'izay rehetra any lavitra any raha efa mety ho natsoina Tompo Andriamanitra koa ary nanambara sy naporisika azy tamin'ny teny maro hafa koa izy nanao hoe vonjeo ny tenanareo mba ho afaka amin'ity taranaka ratsy ity. Dia natao batemy izay nandray tsara ny teny ka niampy tokony ho 3,000 isan'ny mpianatra tamin'izany andro izany. Izany ary ny teny Tompo. Nalatsy ny Eglisy fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ianaran'ity toeran-tira izy atao hoe ambon. Inona hoe ambon? Satria ambony. Teny frantsay le hoe ambon fa nasiko dia lasa hoe ambon ambony. Dia tsy hoe ho aloha satria misy takona dia tokony mba mahita ny sofiny any mon père dia amin'izay mahatadidy hoe lava sofiny avela mon père. Mon père adjoint du TEC. Androany fête-ny mpiandro ondry tsara. Anao hoe fête du bon pasteur. Mpiandro ondry tsara. Reo tenin'ireo aloha bon pasteur. Vao miteny anao hoe tsara dia inona fanohitra amin'izay? Rasy samilay. Misy mpiandro ondry samilay, misy mpiandro ondry rasy. Fa misy mpiandro ondry tsara amin'le oui.
dia zao ary amin'ny teny frantsay fête du bon pasteur. Io teny hoe pasteur io mpiandriondry ny hevo misoratra masina dia hoe pasteur zany mpiandriondry dia ny asa rehetra mahakasika ny fikarakarana ny ondry mamahany mitondra azy misotro rano, mitondra azy mihinanahitra, mampandro ny ondry, izay atao hoe activité pastorale. Re mijery amin'ny dictionnaire nareo ty fandrena makonina mahay aby araka ny henonay ngainy asimo iny mahazorivo any petraka ny dopay zany hoe bado zay rehefa ataonao any dopay bado zay doba bado fa ny ty fandriana smart mahay dia ataoko teny frantsay rehefa miteny anao zany hoe pasteur sy pastoral mpikarakara ny ditra zay. Fatako aminareo sarasara kanto sy mahazo toerana mba tsarasara reo hoe filakevitra pastoral, calendrier pastoral, visite pastoral. Rehefa miteny zany hoe pastoral zany pasteur mpiandriondry. Fa nareo ve tena mikarakara ny ondry tokoa? Misy kera ny kristianerie dia ohatra tsamba mahazo sakramety ny anareo adao ferinay mopera mba hamangy fa misy marary ry zay ny atao hoe pastoral fa tsy hoe ronjato angalana arizato mira arizato. Mety saiky ona hoe filakevitra pastoral dia mitrao trakitra fosiny volet compte zay fa ilona no hahasoa ny fanahy, ny saina, ny fo, ny mahaolona sy ny fivoaram-piainan'ireo olona karakaraiko ireo. Zay ny atao hoe pasteur na manao pastoral. Zay zavaiko voalohany maka satria bon pasteur mba azontsika ny hevitra ny teny Jesosy hoe zaho mpiandro ny sara dia tsy maintsy miverina kely sika any amin'ny testamenta taloha. Ry havako ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny vahoakany na ny olombelona dia toy ny fifandraisan'ny mpiandry mpikarakara sy lay vahoaka karakaraina. Dia kiraisika ao amin'ny Salamo 2:20 le hoe ny tompo no mpiandry ahy, izao ondriny fiandriny, tsy manana zava-mahaory aho fa entiny amin'ny rano manala etaeta, entiny amin'ny vilomaitso aho. Zay zany Andriamanitra mikarakara mitady ny hasoa ireo ohatrany hoe andenotra. Rehefa miteny hoe ondry dia tsy mieritreritra an'le hoe teraka volana inona anao raha ondry mais sody masa mais sody chien mais le nitainy madinidinika kely ohatran'izao ray resa tianareo tratran'ny akaka ny kiasa sy ny vary dia sy natain'ondry malala kaka ve ganagana agnaty rano le manidina mahia dia mahia ray ny tenda ka izao ohatra ihany sary teniny hoe ondry isika fa tiana tenenina hoe malala an'Andriamanitra sady tia mikarakaraina. Zay zany mpiandro ny sary dia zay fa mipetraka hoe sika dia toy ny ondry eo mason'Andriamanitra hoe ao an-tanimbilona isika meniahitra pâturage verte. Fety sekoly ny rano dia masina teny français pâturage verte zany hoe tena misy bozaka maisy dia maisy dia sady afaka matory anao eo milandamina saratra ny kido réponse eo amin'le bozaka no mihinana dia magnara-po. Zay no men'Andriamanitra atsika. Andriamanitra mpiandry atsika. Dia zao nefa Andriamanitra tsy hita maso dia naniraka olona hosolo tenany izy ho hita maso hoe ranonasranonasranonao karakarao ny vahoakako. Dia reny ny mpanjaka, ny mpaminany, ny mpisorona ao amin'ny testamenta taloha. Ireo ny mpiandry ao amin'ny Ezekiela mpaminany 4:30 kianin'Andriamanitra ireo olona nametrahany andraikitra hoe tsy nofahananareo sy tsy mikarakarainareo ny ondriko fa anareo ny ondry andrahonareo miaraka amin'ny rononony ny ondry dia ny ondry ndray no haninareo. Miala sy mikely satria nitadatoa ny sodainy anadaindreninareo mety sekta na vahao ny oloko ny pastera matavy dia be hatoka sady manana 4-4 dia ny olona tangosina amin'ny ampahafoloka tamin'izy vao katolika sa mahafoanao rakitra 10,000 fa ny vadin'ny pastera na ny balerinina anaovany sy ny atina kanjony vidiny kristianina
manana building, manana trano, manao vakansy any Maurice any Seychelles. Dia ny kristianina samaharaka reto mila maina zao mba tena endry mopera odinao sy ry mopera reto hoe asika re dia mba manao ezaka ohatra hoe maninona moa mba sy ataosika ray alina isaky ny fatagna mba ataosika resaka vokatra io asika manao ezaka be deaibe. Mopera dia be raha atao, mopera dia kisi fa anao rehefa tonga any amin'ny secte zao ny atao secte voalohany, ampitomboly lava dia lava ny leran'ny fivavahana dia sa manana repo anao a dia samy sainako ny loha verika riva miditra maraigna dia miditra amin'ny roa amin'ny fito vo mirava alimbavaka be deaibe na ny vadinao azy ataony hoe tiana nanaka ianao madama tonga ava ty amiko fa ny fanahy masina ho avy aminao vita zao ny misika fandrebirebeny dia mandeha ny vola dia mandeha ny ohatr' zao mpiandro ny sara ve zany ohatr'izay le anakianan'Andriamanitra ny mpiandrondry eo amin'ny testamenta aloha hoe sy mikarakarainareo ny ondry toy izay ianareo hamahanazy, toy izay karakara azy, toy izay tadiny masoa azy dia sy mikarakarainareo ny ondry fa ny ondry no tangosinareo araka norinareo ny ondry dia anareo matavy fa ny ondry mahiakongana amin'ny testamenta taloha mahiakongana ozy izy ny ondry ny mania sy notadiavinareo, ny very sy napodinareo, ny marary sandrarahinareo ka noho izany ozy Andriamanitra hoe sy akinitro aminareo sony ny ondriko fa izaho dia izaho Andriamanitra misy no hiazy karakara ny ondriko. Zay zao fampanantenana dia mitaterahinaandriamanitra zany rehefa naniraka an' Jesosy zanany izy ka Jesosy no milaza amintsika hoe izaho le nampanantenan'Andriamanitra hoe mpiandry tsara aho, ny very ho tadiaviko, ny mania hapodiko, ny marary ho saboiko, ho karakaraiko aradrariny izy ireo. Io Jesosy miondriko dia fatako fa sazereko ankapobeny ranona rano zao ny problème mandramato iny, zao ny olana andrandraha iny, zao ny maharary an'iny olona iny, zay le mpiandry tsara. Dia hitanareo Jesosy moa fantasika fa telo taona ihany ny any any teto tany nifidy apôstôly izy hanohy ny asany mpiandro ny tsara. Rehefa nisangako velo izy dia niseho tamin'ny Piera dia niteny hoe Piera ngao ve ty ahy? Ty avy anao fantatreo re tompo zavatra rehetra, fantatreo fa tiako anao. Fa niteny Jesosy hoe zao niteny Jesosy samy ty ahy aby reto apôstôly reto fa mihoatra ny fitiavan'ireo ahy ve ny fitiavanao ahy moa ty ahy mihoatra noho ireto va ianao. Zay zao saso na masera zao ny hevitrany hoe moa ty ahy mihoatra noho ireto ty ahy ko reto sy reto fa ny anao ve mihoatra ny fitiavany tisy ty ny fitiavanao ahy. Eny tompoko tiako ianao re ty ahy ianao dia aza mantokalika fasony hoe tompo izao fa fahanony ondriko zay zany hoe ataony Jesosy passation amin'ny apôstôly no hoe izaho mpiandro ny tsara ny mania ho tadiaviko ny very angoniko fa re zay isika rehetra zay rehetra milaza ho tian'ny Kristy sy maintsy mamahana ny ondrin'Andriamanitra fa sy fosiny tsara vela sika tonga tia pengonana e manolotra tafa manolotra taona ohatra zao odoy tia Jesosy anao fa hanony teny aminao moa tiavanao asaka zay re Andriamanitra no nahatongahy tia pengonana zay no nahatongahy manao voaly isa mandraiky amin'io. Io Jesosy fa hanoary ny zanak'ondriko fa ny porofom-pitiavana an' Jesosy dia ny famahanana ny ondriny. Fa zay manambady raha mania ny vadinao na misy atsony na misy zavatra sy mety ataony apodiana zany hoe averina amin'ny lala mahitsy izy amin'ny pitiavana tadiavy ny very fa sy hoe anao efa naniasia tany tonga dia lea tonga dia any fa averina izy. Asika ray mpianakaviana reny mpianakaviana mpivavaka rehefa tian'i Jesosy ianao dia omeniraka koa lasa mpiandro ny tsara hoe fa hanony reny ondriko sy ny zanak'ondriko. Rezay hoe tsara vela sika tonga teo am-piangonana. Piera sy niteny hoe moa ty avy ianao dia Jesosy dia lafary mitongotra misy inona tena mivavaka tena fa misy cicatrice loatra amin'ny fivavahana fa raha sy fagnahy ohatra n'le bebe nay tary amin'ny sy terenitra moa satria mangala baraka ny fianakaviana averiny ao kely ty
ohatr'izao le izy tena nampalaza nyity vavaka ho an'ny famindram-po ty a io raha bebe io a isaky ny amin'ny telo a tonga de sotoniny ny tohatra satria le trano ray io zany de misy tory de sotonina am'izay tsisy mangelingely raha matoty a misy zavatra ny raminy tamin'olona de mitady ny tompony ora bebe izy mivavaka no fizaliana mangirifiry ny areta mandrava nay zao totrao vavaka izy sotonina ny tohatra ilana sivana raha bebe ngao fantatra nay ho aho satria revo sambetaka sa migady anaty ao agnatiny zay io zao ny teneny ramatoa miala signy amin'ny tragno masina fa agnazavako zavatra aminareo aza mifanadala misy teny rasikely aza mifanadala ohatrao fa voavavaka hitanareo zao are nampitainy Jesoa amintsika tsirairay avy ny hoe rety ahy ianareo dia fahano karakarao izay manodidina anao ray mpianakaviana ray mpianakaviana iza ny tian'ondronao zanaka sy ray aman-dreny zay ray aman-dreny manodidy amin'ny zanany mpanabe amin'ny sekoly fahano ny zanak'ondriko karakarao tsara taovy tsara ny asa ohatr'izay amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny fitiavana ny Jesoa de tsy mijanona ho saintosaintom-po fotsiny hoe je t'aime tiako ianao hoe alleluia ho zany hoe ohatr'izao mila mamahana sy mikarakara izay manodidina anao arak'izao fanamina sy filatroana solomaso tsara de tsara ny masera supérieur zao a fa hansara ny communauté-nao karakarao inona ny besoin ny raha vavotro manao solomaso izy ohatr'izay aby sika rehetra de zay ny mpiandro ny tsara ty avy anao aza me tsara velatsy hoe toko anao Jesoa nefa anao sy manana souci inao raiky izy souci inao hoe souci zany ny tena hoe minakanina va reny zanako ragny hay reny zanako zay ny voasamody manana souci averina tsara hoe mila manana souci satria zaho ny mpiandro ny tsara de ianao mpiandro ny tsara izy mpiandro ny tsara isika mpiandro ny tsara izahay mpiandro ny tsara ianareo mpiandro ny tsara izy reo mpiandro ny tsara satria manana souci mamerina ny ray fiangonana mpiandro ny tsara anao rehefa mba manana souci zany a fiahina indrindra ho an'ny filakevitra pastoral tsy agnarana izy fitiavana fotsiny le hoe zay filakevitra pastoral fa anao ve manana souci manana ianao eraky izy souci de ny amaranako ny toroteny ary androany de zao masina piera ao amin'ny taratasiny a de milaza hoe mananatra anareo a ianareo zay manao pastoral rehetrarehetra de izaho zay mpiandrondry to azotroa tandremo sy karakarao ny andian'ondrin'Andriamanitra napetraka iandreketanareo tsy anterisetra fa ansitrapo tsy ampitiavam-bola fa amin'ny fanomezana modely ho tahafon'ny ondry ka rehefa iseho ilay filohan'ny mpiandry de anyray zakoboninahitra tsy mety simba ianareo riavana fa tsika zay mitratroko ato anatin'ny fiangonana zay mopera fa mahalala an'izany tsy makamina isony ny resaka ianareo mpiadidy ianareo katesista mpampianatra filakevitra ray mpianakaviana ray aman-dreny izay andian'ondry napetraka Andriamanitra ho karakara isika eo ambany responsabilité sika tena ataovy sérieux tena karakarao ary rehefa mikarakara de reto zavatra telo reto averina any akizy de tadidy ohatrany an'Andriamanitra ny fomba fiasa Andriamanitra rehefa manome sy mikarakara de misy an'ity teny ty hoe manotolo inao eraky izy manontolo de ny faharoa ny tsara indrindra ary mihoatra zao azy manome manontolo averina anareo zay manome manontolo manome ny tsara indrindra ary manome mihoatra mamerina ary ny ray fiangonana izaho mpiandro ny tsara averina sika zay izaho mpiandro ny tsara ka manome ny tsara indrindra
manome manontolo ary manome mihoatra. Dia apiko kely hoe sy mitady tombontsoa. Ataosika isan'izay raha zay dia tadiditsika hoe zay zany kay le mpiandro olo sary zao atsika misy zao zay soa samy manondro kely raha ekipy am'izay tsy ahitako zay samanao reto mpanan-karena reto maky manahirana ny mibaiko azy dia reko amikipy satria zay samy manao dia maina fa zay ana tena tondrono tratranao izaho le mpiandro olo sara. Ataosika fiteny ty fandrena izaho le mpiandro olo sara mamerina izaho le mpiandro olo sara manome manontolo manome mitsara indrindra ary manome mihoatra sy mitady tombotsoa. Orakizy tsika miara-mameriny azy farana izaho le mpiandro olo sara izaho le mpiandro olo sara manome manontolo manome mitsara indrindra ary manome mihoatra sy mitady tombotsoa. Jesús, 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 niente não ane anuvança na. Jesús, 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 niente não
sarotra ny fiainan'izao tontolo izao ankehitriny. Tsy maintsy hisafidy lalako-zorana ho amin'ny fiainana mba sambatra kokoa nefa ka mba homamy izao fiainana izao. Dia asika hiaraka hivavaka mba samy ahitany Kristy lay varavarany fiainana tena izy na ara-mofo na ara-panahisy. Yeah.
Namna swashkipina tuina tuinuna Ito menasa na samara na kamakina inau Shifia vianzi